fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka goropoanareo zao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe tsy de sitrapoko. Tantara nosoratan'ny Ranja Ermayam na Erinarindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Ianasoa niaraka tamin'ny Iary ary Saloy. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Voahirana no anarako na tratra ny fahaenina amby folo taonako sahady aho. Mandeha tokoa ny fotoana no za hoe tovavy zanaky ny mpanambola sy vavy tokana raha teo dia tena nampiataina sy nampiadanina mihitsy. Mpandraharaha lehibe avy any ivelany ndraiky ka matetika izy ny tsy tafaraka aminay sy neny noho ny asany. Teo foana neny ny taiza sy nanampy ahy. Amin'ny mahavavy tokana moa dia tsy nisy nahory ahy e. Saingana teo azy izany fiadanana mamy sy lafatra izany dia tsy naharitra ela fa nitrangana ny mbana tsikelikely teny ny olana. Ndra iandro tokoa mantsy aho. Iny dada niditry ny trano iny tsy nandeha irery ohatry ny mahazatra fa nisy tovolava iny niaraka taminy. Ohatrany hoe efa nomanina fa nitsangana tamin'ny pitsika iny neny. Niarahaba sady nampandroso azy tao amin'ny efitra mifandraisana vahiny. Za moa nasaina ny andro teo aloha fa tsy afaka niditra. Oraro teo eo angamba ny fampiresahandry zareo Tovo nampandrosoana hiditra natrika ny toyiny. Ankina tanteraka raha ny vakiana tamiko ny resaka izay tsy ny fanarahana akory. Mandrosoa ianao fianao indray ve mivahiny ato ny toa mbola mihafahafa e? Ndrery papa, mba asio fampafantarana ihany aloha izany vahintsika izany fa io angeny antony mahasadaika hatrah io e. Mandraisa seza aloha ndry e. Io raindry resaka amindry fa zaloha dia karakara ny an-dakozia. Zay ilosako nareo. Daniel. Oui. Je vous laisse. Je vais à la cuisine, je reviens plus tard. Ok, d'accord. Inona ary ty? Mipetraha ianao fa sadaikatra be ny vahiny mahita anao miazo azy eo e. Voaray papa. Je suis désolé, mais notre fille est un peu timide. Ok. Mais elle est si belle. D'accord. Je vais faire la présentation. Sany mihitsy izao ny andrasako. Sois calme ma fille. Izy ireny no Daniel e. Hey. Namako izy mpiara-miasa akaiky amiko koa. Daniel. Oui. Elle c'est notre fille. Voahirana. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Bon, eo ianao zanako ngamba mety azoazonao an-tsaina ihany ny tiana iaviana. Tena tsy misy fantatro ry papa fa aza vao amiko aloha ka. Fanao inona ty amintsika moa izany izy io. Ny zavatra tsikatro mantsy ohatra ny mandindinika be afoana izany ny ataony etiko. Hatramin'ny idirako teto tsy mbola niala tetỳ amiko mihitsy amin'ny masony. Tonga dia tsoro ry papa fa ela be kosa le tianao ampitaina. Inona moa no mampasiaka anao eo e?
manaja fa rainao nge any resaka aminao io e ary ahoana koa moa ny tsy ahalalanao fa ianao ny avian'io tovolahy io aty amintsika asa alaina baraka eto masom-bahiny eto a so mahazo aniko ianao a azo resaka efa vitany anay manaraka izany ny takinay aminao de tapitra point ao tsara ve ty papa ty na mifanontany kosa mbola tsy voafaly mazava akory de efa ambony degré sahady ny feo anareo ay aleo fa tsoriko aminao ary akavady anao io olona tonga eto io tovolahy vahiny miasa amin'ny orinasa lehibe iray any Paris any Daniel anisan'ny fanerasera amiko amin'ny asa ataoko raha teo koa izy atoko isako tsara satria akaika mazava fa mba efa nyresaka tamiko momba an'izany nganareo sy mamono avy de tery vaimanta fotsiny izy ty e hoe akavady ahy le olona aiza amin'izany ny safidiko averiko aminao foana raha inao a no miteny a aoka ianao anaja raha mbola zanako koa ao sanatria papa olona mbola tsy haiko akory izy raha tsy tsika miresaka izao ioko io veny hoe akavady a zafady a tsy miditra amin'izany voahirana fa aza manateny e tsy vonina hivady amin'ny zanaka fa zazany koa ahy e sady za koa ve mbola voakabakako malagasy ohatranahy eto be debeko fa zany de hoekeko akavady a sanatria tsy nisy nandazy rehetra nangatahanao na zana voangirenina ohatra zay a tadio zay fa rehefa tonga kosa zany ny fotoana angatahana izay mba tianay de fandavana kitsy rano ny tampony mbola tsy te hampiasa hery aminao ary voahirana maneke ianao so hovidinao lafiny tsy fanajanao ny safidinay a jereo nge fa niondrika mihitsy le tovolahy no ny famalitsika mianaka raha zay fianarana nge ny olandry azo ifandaminana foana e aleo izy ho tezitra fa tsy rarako e tsy ova zany ny valy teniko na anirinify azany akoho na mbola hitsiry taolana koa zany ny kakanjily e voahirana indray a tsy anambady an'izay olona tsy fantan'izany zay fa lasa avelako ianao sy ny vinatylany fisinao ry papa ory voahirana au revoir monsieur Daniel Quoi? j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie compris fa hoaiza mondry iny e voahirana nresaka nge mbola tsy vita de lasa e je m'en fous fa nisinona tato e to lasa andritona be any ka la voahirana kely raha zaka manetry loatra ny voninahitro mihitsy le zanaka ao ka mba hanaro ihany fa tena tsy izy mihitsy e io ny vahintsika fa hoenjehako any iny aloha mino a fa tsy ho lavitra eto ny alehan'iny a tsy mahalala avy e raha kotondrazaka angety so de tsy tsarony ary le rangaty aza de mora misafoaka fa enti mora ihany ndray iny a bon on va continuer de discuter Daniel Ok fa azo ninona tato koa ary izy mianakireny e sao de nanao ody fa za tato ary le mena sofiny ty marina manina nefa niterena amin'ny zavatra tsy tiako e mamomba natenako hiaro ah io mikevitra amin'ny papa ao fa hivaritra amin'ny ova zava iny tsy fantatro fototro aleo ah eto amin'ity ranotino anala foko e tsy nampoziko e olona mpanao tery vaimanta ohatra izao ireo olona mitsoratra izay fa ray aman-dreniko ireo samy ve ny toe-tsaina dia mendrika hisoratena fa tia zanaka hivaritra ny menaka ny aina aleoko mihitsy maty e ny diplôma baccalauréat tsy azoko dia fanambadiana sahady mendrika saza amin'ny fikirizako hatr'izay ny olona rehetra manana soa malalaka hiainany safidiny fa ny inona
Foenina be folo taona dia terena hoe tsy maintsy tia vadinao. Raha tsy nako tsy anaiky an'izany mihitsy aka. Nanao ino ireo tsy anaiky mihitsy ahy e. Na ho fatorana tady sy ho fisonana aza. Voahirana fa mihevitra ny anao inona moa ianao ty e? Amony tena manaraka ahy ianao zao dia zao mody any an-trano miresaka, tsy mila fandavana fa tonga dia manaraka sa tianao nataoko taka zao Papa! Azaro hitanao voloko ka. Aleo aho dia tsotra fa tonga any foana nazy atao ohatr'izao azy e. Andao! Oka moa e! Mifona papa! Tandremo ary avelako andeha tsotro ndrilo vao mitetika ivinany eo nefa dia tonga dia ritika tonga any an-trano na ho tapitra iongotra eo aza ny volon'ndry mazava Indre efa manaika. ndao ary dia eo aloha koa fa inona no emorana any afarany e? Foray e. Ohatra ny gadrako ve namany olonako. Maninona? Avy ireny le memenina tsy misy farany teo fa atao tsengo tsara Asa! Tsy tako izay tsy itovizako amin'ny gadrako izao fitondrana azao. Lehilahy mahery marina ianao ry papa raha ahodin-dohan'izay efa safidiko andahatra amin'ny farany ahy e. mahay ohatran'izao ihany moa mandeha ka mitady hitsotsoka eo tena mahery rasan'ny vehivavy ndry ry voahirana tsy ho hafa bela ho vadiny Daniel zany ianao sady ahasoanao nge izao ianao no tsy mahatsapa jereo izy ty fa zotra moramora monjy ny malalany eny ary efa lasa iny Daniel satria alina moa ny andro ka tsy afaka mijanona izy aloha ny andro any saingy na dia zany aza mila miresaka tsika ary zao alina zao ihany ny antony dia tena zava-dehibe loatra ty resaka ty tsy afaka miandro raha-pitso na atao amin'ny andro hafa-tsony eno ka ento raha nirezaka ao fa miainanao zahay rainy bon todika aminao ary voahirana ianao ny tena fototr' izao resaka izao eto dia te hiala nenina any aminao raha mbola azo atao ihany ataoko angamba fa ny fampiresahana manokana ohatran'izao tokoa ny tsy ampy tamintsika tsy hoe tsy ampy fa tena tsy nisy ary fonanay eto zany raha zany tokoa no fototry ny olana nampifamaly ry anaka aleo mifanakalo hevitra mba tsy isian'ny olana tsoroka aloha fa tena nalahelo Daniel tonga teo iny ary mahatsapa n'izanga amintsika rehetra kanefa moa tsy verenako tsony amin'izany fa zavatra efa lasa zany zay tokony fanakalozana hevitra reny dia atao mba tsy verenan'ny fahafahambaraka ohatran'ireny Eny rehefa vonony papa sy mamoa andray an'izay mba mety hoe etaetako ihany koa dia alefasy fa afaka mifampiresaka tsara tsika ka vonona izay anaka fa raha mbola anery ankolaka nambady an'iny lehilahy iny kosa aloha tonga dia hajanony fa tsy fanaraka mihitsy tsika voahirana tovavy marani-tsaina sy kinga indrina dia mbola 12 taona monja azy fa tsy midika ange zany hoe kinga amin'ny fanambadiana ahy eny aza tapahana ny teniko loha fa enondro tsara aleo tonga dia ho vataniko ny resaka namana sady mpiara-miasa akaiky tamiko Daniel na dia mbola tanora dia tanora aza ary fantatro tsara ny fahaizany sy ny traikefa nananany hatr'izay zay ny tonga dia tsy ny salasalako nandray azo akaiky amin'ny foko izy raha teo moa initanareo fa mbola tanora taviny ny volony iny marina fa hoe mbola tsy ampitaona anao anakary mbola maniry ny amita amin'ny fianarana nefa zay akory tsy hanoro ratsy anao nge
raha manaiky mifangatahany angenao ka hiadany tsy tsapanao ve zany tsy misy ilanao an'izany fianarana izany ntsony aza satria ampivelomanareo tsara ny karama raisy nisam-bolana no hoe tsy ampitaona marina fa tsy araky ny lalàna tokoa raha mbola tsy feno taona ny manambady saingy Enos Daniel ange tsy hoe avy dia izao dia hivady fa mpizaha toetra aloha ka raha hita fa mifanaraka tsara ihany dia miroso amin'ny dingantsika mino aho fa tsy maintsy mifanaraka ange nareo marina mihitsy izany zanako tsy misy diso ny voalazany rainao anamafy izay efa voalazany fotsiny ahy hiada ndry raha manaiky azy zay mahazo miteny amin'izay lazao ary izay tianao ambary anjarana indray izao ny miaino anao ry zanakay efa trano voalohany no ny teny fa raha mbola resaka Daniel aloha dia ajanony tsy mbola vonona ny amin'izany mihitsy ny saiko na ohatra n'inona hevitrareo ka hoe andresy dohika amin'io fanambadiana io dia tsy ataona ny saiko amin'izany mihitsy nareo asoanao nge zany anaka makaleo aho kosa ny resaka izany tsisy resaka afa-tsy izany Daniel izany ve fa maninona raha tsorina aminy anefa fa tsy mila azy mba hanekeny sainy ohatrany hoe za foana mantsy no atao tery-vaimanta amin'izany nefa le olona efa mitsotra fa rehefa tsy tiako dia tsy tiako tsy mila tohizana lavabe ka voahirana tsy laitrak'izoka mihitsy ilay zanakao rainy tena gagaka mafy loloatra zao noho izy dia farana nyty resaka ity fa mialina ny andro omentsika 3 andro izy 3 andro so mbola iova hevitra ihany izy reniny asanao ariko izay ny mety manome fempotoana eritreretanao izay mivady 3 andro ihany sao anatena hoe ray volana nataona ray tapitra izay manontany izay tena hevitra faran'izay anaiky moa ianao fa anambady azy dia ndraraha zany ny sisa homanina vao feno taona ianao raha anda kosa aza manatena mbola iantsy fa ray aman-dreninao raha kotondra zaka sy ramatovangy mazava papa zay noho izy dia sahanao ve ny amafany anarako tsy ho zanakao na teraka reo ange za fa tsy nitsimponina teny an-dalana akory tena sahako ry kialakely ity rehefa mandatsy anaraka ny teninay moa ianao naterakay inona no azonay atao aleoko lavitra mamono ny anaranao toy izay hitaiza zaza tsy hanohanay niteraka andray kosa ry papa eny raha rinareo tsy ho zanakareo noho izany amo izany dia ao Andriamanitra nitokitsika mbola hitikiko fa hitsara ndrariny an'izay meloka amintsika eritrereto tsara ry voahirana izany manko ny nambarany katesizina ataonay misaotra anareo na afoy na dia mafy amiko aza ny maheno an'izany dia hoekeko satria izay no efa tapaka reo mivady nanaiko izay efa niteneniny dadaraha teo mony eny matoa tsy misy tenenina tsony nio tsara fa azo ovana hevitra tsara izany andro 3 andro izany anaka ny arenanay roa ireo mantsy tsy omenay andry mihitsy so diso ka ajeo anay madiodio etrehanay roa fiainana rehefa rahatra izay antitra izay ka tsy afaka hiary tsony ny alina rehetra ao mitondra fisainana efa maro izay voalaza teo rehetra izay vo rehefa misaotra ny alina tokoa mitondra fisainana sady efa mamatina alina raha teo izao sa misy hoavany alina daholo ary tsy nahitana toy antsony ny resaka iny tao anatin'ny 3 andro fa samy nangina ny ray trano mitondra fisainana teo amin'ny andaniny sy ny kilany tokoa ny alina 3 mifanesy iny natao andiniana samy niandry an'izay ho toy an'ity raharaha ity izay zareo mivady nino ary ny hevitra hoe tsy maintsy niova hevitra ary efa naheno tamin'ny zareo fa ho fafany tsy ho zanany sondra mbola andany faniriany zareo za indray kosa nanao anakapo hoe
izany indray na reny sahana ary zanaka izany na eo azany tsy fankazahoana. Tsy nino fa havita hamafany anarako papa, indrindra fa maman izay tena nahalala tsara ny toetrako hatr'izay. Tsy araka izany anefa ny zavan'izy, samy niziriziry tamin'ny hefiny na ny andaniny na ny ankilany. Tahaka ve ny mety hitranga tao aorianan'izany rehefa samy tsy nisy vonona ilefitra ny roa tonta. Mety tsy ho azonao an-tsaina akory angamba ka. Zava-doza fa maman, fa ataonareo inona ka ihany fatoranareo tady mahazaka ohatr'izao e. Falio mangina ianao e. Papa, tena fonao tsy zanako ao moa izany vao hirana na fatifaty kely ianao fa iny e. Afoy akoho ve ianao? Ano ary maman? Mangina ianao a. Ampangino ny vavy. Tsy mahafantatra ny razaka tokoa ianao mantsy a. Rehefa tsy hanaiky sy hanora aman-dreny dia sahaza ndry izao. Ampangino amin'ny mihitsy ny vavanio raha rehefa tsy hay angina. Aza taitra fa ny aty indray tsy hanao zavatra totoa izany. Ao, zay! Miala tsiny aminao izay vao hirana. Izao ny safidinao dia io izy io. Afanenina taminao izay. Malahelanao ary vao hirana kely kanefa ianao moa sarotra ny resena lahatra ka tonga amin'izao tsika. Mafy lotsilaitra nahodina ianao. Zay mivady ny afa-baraka amin'ny Daniel menakavy noho ny nataondry. Zany angao moramora ny kosoko azy. Zany tsy mba ny saininao akory. Aleo mamoy anao toy izay ahitanao tsy mantenaina. Ora siso anandrasana fa efa tsy afaka makaiza tsony ry io e. Amin'ny valo ralina izao. Adiny roa eo sisa dia andao anay mivady ianao. Ka ilay sentiment be loatra fa efa natsoina ve aloha ilay olona akasy anatitra azy avy eo e. Marina tokoa a. Aleo atsoka amin'izay fa sao dia tara ny avindry zalahy eto. Zay fa nandray. Allo? Aiza ho aiza? Tongavy nareo fa efa voaomba anato ilay mission miandry anareo rehefa avy eo e. Ha? Ok. Aty an-trano. Eo amoron-drano eo no mijanona zalahy. Sady teto koa nge efa nividiany e. Teto ny vidiany saika marana ny tantarany. Saingy an'io moa ny tanteraka izany. Sakanako izy talohan'izao na dia efa nikasa saika hanatanteraka amin'ny faniriany amony tena teto aza. Tena hafanenina nanao tolo moyen fa tsy tafy. Fa hamariny tsara aloha ny fatorany so mbola tsy ao tsara. Jereo e. Ay, ao tsara. Bon. Fitaony vavaka ao farany vao hirana fa maika hialy eto zay a. Dia vitanao ry-pambasy mamony anary a. Eny inona tokoa moa no azoko atao. Velo mamandraka sainareo e. Aokanefo-nareo anaiky fa ny lalany to dia tsy maintsy miatra ary tsisy nizaniza ho afabela rehefa nandihy ary nandalo an'ity fiainana ity. Tompo, mifona aminao dia sy teo anatrehan'ireo ray aman-dreniko a. Tsy niaino, tsy nanaja ny teny mendry zareo a. Ifonako Tompo, ifonako aminao. Vita angamba matony traka izy zalahy. Ary finosy amin'ity lampy ity amin'izay ny lohany dia alatsao ao anatin'io rano be io fanorita amin'ny bibin-drano ao. Ohatra ny malaza misy biby raha teo io rano io tato atoka izany ny antony mampanjavy ny olona matetika eto indrindra raha vao vahiny ka lalao rano teto a. Ahoana? Vita ve? Ay, tsara izany.
eto amin'ity tevana tsara eto anipazana azy. Hitanareo eto, samy mivonona tsara nareo roalahy manisa telo dia lasa. Ao tsara ve? Isa, roa, telo. Zay. Veloma mandrakizay e. Sady sepotra akory fa afaka miaina tsara ohatry ny reny tsy any anaty rano reny. Mbola misarona nefa ny lohako ka tsy fantatro hoe aiza marina ary manahoana ato. Sa ve nisy anjely teto tonga nanavitra e? Dia maninona nefa mbola navelany ato raha izany? Ny zavatra tsaroako teo fotsiny vonatsipy tato anatin'ity rano be ity dia ohatry ny hoe nisy nitady izany ny vatako. Ary mino fa anjely iraka io tonga io ary izy koa no nametraka eto amin'ity toerana izay andriako ity. Sa ve manofy e? Tena niainako satria tena tadidiko daholo ny zavatra niseho tao ivelany tao ny alohan'izao zavatra iainako izao. Tena kaiza nefa izany ilay anjely tonga nanavitra teo no tsy hitako eto e. Ary nahoana koa ny tsy nivahany io fatorako io fa napetrany eto fotsiny dia lasa izy avy eo. Tena mistera ka fa zazany koa aza ohatry ny toma tsy ary-noana sa atoko. Dia inona nefa no hoaniko aty anaty rano aty? Inana mantaminy azy an-drano ve? Aiza no ahalaniako an'izany? Ny vavako tia mbola voakeja vory-damba raha teo koa. Oay, io misy hazavana hafa kely. Oay, toa manjo-pika be sady toa manatina hoe ity amiko. Tafaverina angamba ilay anjely nanavitra teo. Aleo aloha andrasana izay ho ataony fa tsy ho hita eo ve? Razaka? Fa inona koa tia malaza eritreritranao amin'io sary olona eo e? Ianao koa mba mijery sary ahy. Fa maninona moa e? Ianao Daniel efa tsy tenenao no mbola nifisana io. Ny zanakao raha teo na nifatany aza avy eo hitanao tsony e. Tsy efa lany bibin-drano izay e. Zany ange ka efa mazava be fa ny avalintsika io zanak'olona io izao no eritreretiny. Mba inona moa raha toa ka anontany iray amintsika izy hoe nakaizy voahirana? Fa misy olana angamora fantany ny marina ka. Raha tonga dia tsorina aminy hoe fa tsy namany velona tena natsony izany voahirana nandrasanao izany dia avy dia vita fa tsy hitarina lavabe. Enao ka adala. Otry? Dia heverinao fa hipetraka foana amin'izao iny raha fantany marina? Fa eritreritranao inona moa izy? Ngany maty azontsika verina intsony? Tsy misy raha fantatrao koa mahakasika an'izany. Misy aferanay mbola tsy mipetraka io raha io ka fery mafy mihitsy ny vavanao tsy hiteniteny fantany a. Ay, moa ianareo ka efa kopakisasahana. Ka inona izany ny heverinao avaliko azy eo ka? Aiza koa moa nisy zavatra mandeha ho azy izany aminao e. Tsotra fotsiny ny avaly azy. Na lefa nahaka saina kely loha izy hoe fa tena mbola sarotsarotra le fandresendahatra azy. Zay ihany,
zavatra tsotra nge zany. ndao ary fa otratra eo izay voafatotry ny vavany rehefa anyarina any e za nga moa ninona amin'izany fidro fidio tsara fotsiny ny avoaka ny vava raha ohatra ka sendra miresaka aminy fa tsy misy tokony hampanazy any. ndray raha zaka fa hony tokoa ahy e oay andraso aloha tena daniela sady miantso io sary mpisainany ianao raha matotia tsy izay moa no tadiavinao re sao eo ny ianao ampangio ny vavanao mipetsipetsiny olo so eniny eo zany. angina koa ahy e oui allo fa isaka ianao e to mamirapiratra be sa ve anjely tonga namonjy ahy ianao Anjely fifanahita maso zany anjely zany anga ianao ka ianao zao no anjely hitako voalohany koa ka tsy anjely nge ahy e aleo atao hoe ohatranao ihany mandainga ianao dia manao inona ty anaty rano fotsiny izany ianao raha tsy anjely mipetraka ato ka anany ty rano ty e anao fa anao ahoana moa zany eo any ny olona tompony ty rano ty matsy anao teo e ary ato anao mipetraka mba hafandray izany satria tsy mbola naheno fa nisy olona afaka niaina taty anaty rano izany raha tsy ianao io miteny amiko ie tsy andison'ny voalazanao akory ka mety mbola tsy naharehan'izany tokoa ianao ty no fotsiny hoe maninona no tsy rivotra ny ainako ato fa iainantsika ato moa ny mariny fa rano fa nahoana tokoa ary tsika ny tsy sepotra akory e ka manana fahefana sy hery manokana tsy takatra ny saina izay e izany no entina mifehizay rehetra ato sy izay rehetra tafiditra tokoa tsapako fa nahalasa sainanao fatratra hoe naninona ianao no mbola velona sy afa-miaina toanay toy izao tena nahagaga tokoa aloha e tao tsy maty ako satria ny fahefako sy ny heriko no nafindrako taminao e saingy tsy izy rehetra akory ampahany ihany mba teneno aho hoe tena tsy ambaratelonao fa mba tiako ho fantatra eny e mbola isy fotoana lava ifampiresahana tsara akoatr'izao an'io izao anoman'ireo fianakaviam-ben'ny rano aloha eny ary fa omanina ahoana aloha fianakavianao e fa be dia be nga izany zareo no ato ie misy maro zahay no ato saingy mbola zaho aloha no hitanao maso hatreto e ny fanaonay mantsy rehefa misy toe-javatra mitranga amin'ity rano ity dia atokana tahaka izao misy anao izao aloha na iza vahiny rano tonga ato rehefa nanota fady le vahiny dia mazava ho azy fa hofazinay izy ary tsy ho anisan'ny velona intsony raha fahotana goavana no nataony mety ho lasa dala kosa raha mbola azo le ferina ny adisony ho ataonareo ohatr'izany koa zany ka ampalalako azy ireo fotsiny ianao satria ianao efa fantatro fa tsy nanota fady teto amin'ity ranobe ity ianao aza anie ka nifatotra tongotra aman-tanana no vonjeko teo e izany tokoa e satria tsy natahotra nitody akory ny raiko izay namatotra ary naniraka ny namany voakaramanady andeha fahatato kanefa dia tsy izay no zava-nisy ka tsy maty ianao fa avitra soamantsara ka angamba mety ho lasa namanay mihitsy aza na tsy tantara ntsony azy ianao nge efa fantatra avokoa ny marina ny dikan'izay esory ao an-tsainao raha mbola misy ahy na tahotra fa tsy hikitika anao na anafay anao akory izahay misaotra ary izay ary fa aveloko ianao aloha
isy iraka alefako avy amin'izy ireo akanao eo. Aza asiana fiafahafana fa ataovy toy izao sika miresaka izao ihany re. Alalanao izay iraka izay a dia tsy maintsy ilaza ny anton-diany sy asaiky mitonona ny anarako izy. Ianao ange mbola tsy nilaza tamiko ny anaranao akory e. Marina tokoa. Za re tsy no lay antsoina hoe Rasoandrano a. Ay, Hatreo ihany aloha no azoko ambaranao. faly mahafantatra anao re tompoko. Za indray ny voahirana. Efa fantatro ary tsy misy miafina amiko aneny momba anao e. Ay, Zay ry voahirana. Ianao aneny mbola tsy mahalala tsara e. Zay fa lasa aloha e. Eo. Fantana. Tsisy miafina amino ny momba. Dia Rasoandrano e ny anarany. Fa atao tsara fanahy ihany aloha izy e. Fa asa tokoa izay tena toetra ny ray fanerasera maharitra aminy ato ako. Miandry an'izany iraka izany hoy ny azany loha izany koa. Ampandrosoera aloha ny vahintsika vao tonga teo rehefa vita ny fanomanana azy e. Petrahinao ry voahirana. Fa ny fomban-drano tsy maintsy atao raha misy ny mpiavy vaovao tahaka an'izao anao izao. Eny ary e. Misaotra anao ary Andriambavindrano a. Tsara. Tafitanareo miaramilan-drano taminy tokoa ny fepetra rehetra matoa nanona ny maha-Andriambavindrano ahy izy a. Nahazo sakafo ampy sy sahazazy ny vahintsika ve? Indrindriambavinay. Kakoza, totoso izany ny dingana fiomanana rehetra meloty riba fampitany izay ataontsika izao ty a. Ka asaina ireo mpanatanteraka rehetra mba hirosy etỳ anoloana azafady e. Rehefa voronareo a dia atao aloha ny fampahafantarana tsotsotra azy. Ngamba mety ho gagagaga ihany nareo satria tsy iseho tahaka ny mahazatra loatra izao hatrentsika izao. Inona ny antony hoy ianareo? Tsotra ny valy nomeko anareo. Tsy nandoto ny rano na nanota fahatoro vahiny hafa voahirana, fa tranga tsy nampozina no nahatongavany tato. Noho izany tsy hanafa ivelively na animba azy sika fa handray azo ny namana kosa aza. Tsotra ny takiko aminareo a, izay efa mpanatanteraka ny ribantsika ireo. Safidio izay firavaka safira tsara tefy ao ka ampiambozony azy. Toy izany koa ny tanany. Dadiavo ilay bracelet hitanareo fa mendrika azy ka ataovy amin'ny tanany. Rehefa vitanareo izay vao miroso amin'ny lanonana fandraisana azy sika poniny rano ato. Azafady tompoko. Tsy misy azoko ny tianareo atao amiko. Manaraka an'izay efa nampanoviko ny miaramila fotsiny ianao fa azava aminao ihany izany rehefa aveo e. Zany hoe tsy ho afaka hiverina eny ambony tany tsony ve azy zany? Fa mbola tianao ny aina ny fiainana feno fahoriana eny ambony tany. Kanefa ny atolotra anao eto fiainana feno fihedanana sy fahatsarana tonga lafatra. Lavitra ny fahoriana eto rehetra. Sa tsy tianao zany? Tsy hoe tsy tiako fa ny tiako ho fantatra nge dia hoe Aza manontany mbola tsy hitanao e. Arao fotsiny ny fombanay dia azava aminao. azafady ary raha mety nampasiaka anao ny teniko teo e. Ary hitsanganao izy ianao ry voahirana. Miandry eto tsika fa ireo maramila no anao ny fomba rehetra amin'ity anio ity e. Oay, mo? Azafady. Mbola misy andro sy fehim-potoana lava andiny anao ny tena toe-piainanay ato e. Raha toa ka tena tsy ahatamananao ny ato aminay dia omeko chance ianao ho eny ambony tany raha izay no safidy akasitrahanao. Inoko anefa fa tsy andany tolotra tsara indrindra izay omeko anao ianao dia ny fanjakan'ny rano misy anay zazavavindrano. Ay, ve ka tena misy ny zazavavindrano e. Volazanao. Zazavavindrano ka ianareo. Zay mihitsy ka. Mbola tsy izao
endrika ahitanao anay izao akory eny tena toe-batanay e, fa izao ny fomba ahitanao anay aloha satria ny riba izay ho tanterahantsika mbola tsy totozatra amin'ny farany. Reto fa tamin'ny verina sahady ireo hiraka ampiaingo anao. Omeo endrika ary ny vahintsika e, amin'ny alalan'ny ravaka nasaiko ny safidianareo. Tena ohatry ny mpanjaka kely aty a. Manofy ary ve za sa tena misy izao iainako eto izao e. Razaka, efa ho vity reto ny sasalamba nataoko fa raha mbola aritra ianao anjona eo dia aleo aho dia anahandreto e. Sa ahoana? Ato azy ity tsy misy nininina azo akorika. Asa hoe manomboka fetsy ve zareo trondro fa tena tsy mihinana mihitsy e. Ampiasona indray ilay rangahy ity fa fantatro a. Raha tsy inona koa. Tena tsy misy nininina ato a. Jereo raha tsy mihina ianao e. Ohatry, fa inona izany nataonao teto izay ela be izay? Lokantsika atoandro azy efa natao programa mihitsy fa izay azonao eto fa tsy hividy zavatra afa-tsony. Ka io izy io efa hitanao io. Tsy misy na ndray azy ato. Za azy efa hipiriniova toerana teto. Tena reraka fotsiny a. Ny akoho ny sady fialam-boly fa zao efa raha mahita izao ny etiko. Anao akory indray va dia mionona no atao aloha e. Amin'ny manaraka indray manarina. Le rangahy ity tena nandiso fanantenana ny vavoniko mihitsy ka. Dia ndao izany hodiko. Andany fotoana fotsiny eo nefa ny atao mbola be dia be. Ka inona moa no azo atao eo tsoniko e. Andao andeha hodika. Oay, Razaka. Mba hitanao ve zavatra hitako e? Zavatra inona? Io voahirana maniry io e. Aiza izany? Io, jerenao anie ny felany fa tena tsara tarehy kely mihitsy e. Mba alaivo eo Razaka ataoko anaty vazom-boninkazo any an-trano a. Fa le ramatoa ity ve mifokahatra e? Ianao koa izany tsy? Aiza no azokana io sady amin'izay tsy mba akaiky manamorona fa ry anatiny be ry. Andao tsika hody fa aza manofy atandreo ianao. Io ve dia tsy ho azonao fa ianao koa tsy te haka e. Maninona raha mitsotra dia vita e. Tsy haka aho e. Tsy haka an'io aho a. Ao. Dia ajanona izany. Hoeto ny lambany sasanao dia andao andeha hody fa ho tolaka ihany ny andro ka. Ny ianao efa haiko fa fahatsiarovana indray io fitiavana voahirana tampoka teo io. Foany ao an-tsainao mihitsy izany ho a. Foanao ty resaka voahirana ity fa manimba sainanao fotsiny. Za izay efa ray volana tsy hita faty teto akory. Na ny akanjony aza angamba ny fandrotehan'ireo bibin-drano ireo matoa tsy hitanao teto fotoana fohy taoriana nanipazana azy tao anatin'ity rano tiako. Aza maika ay tsara raha tsy mahalala ny antony e. Inona koa izao ny fandraisan'izany? Fantatra tsara ny fitiavako karazam-boninkazo taloha. Ary mitoetra amin'izao izany fa tsy hoe fahatserovana araky ny hevitra izany a. Na izany azy e. Mila mitady mpanampy koa tsika fa tsy mety amintsika ny vezivezy eto amin'ity rano ity matetika ka. Amin'izay mba ny mpanampy ny manadio izay lamba maloto fa tsy ianao foana ny pingapinga aty. Raha inona ny antony fa atao tampoka teo ianao vao mba hansaina an'izany hoe tady mpanampy. Nefa hitanao ary tsapanao tsara fa sahirana tato ato izay a. Aleo mailo so sanatria misy lolondrano io rano io ka. Iza mahalala izay avoakan'ny raha-pitso eo? Mba mahalala matahotra ohatran'izany ka ilay rangahy ity. Nefa tao za foana tato ato no omena tsiny an-trano vao nisy resaka voahirana amin'ny serana kely fotsiny. Henonao ve izany teniko izany fa tao tsy mivalianao akory e? Henoko re izany e. Fefa tonga koa tsika fa ajanony any amin'izay izany resaka izany sao dia heno manodidina eo nge e. Azo malaka ny lambany sasanao dia ataovy izay metimety any an-tsena any aloha ny laoka androanka. Dia izao dia efa alamindamina ohatry ny mahazatra ireo entana fitondrako fa tsy maintsy hoe andeha any Frantsa indray aho atsoatsy a. Ay, ka raha izany tsara tokoa ny tanam-panampy namako ato vao mandeha no fa ho sahirana rereto nge za e. Efa fantatro ny tokony ataoko re.
zay asiako nataonao atao. Atoandro ihany ny andro ka. Ka lasary aloha e. Tandremo so ataonao voatavindray na soseto ny lokatsika fa miaditsika sianao a. Fa tsy mety amin'ny fahasalamako ny renozy ny dokotera a. Tamana miaina tao anaty rano ihany ve ianao ry voahirana? Ry andriambavy saika losa fa taitra loatra koa. Evenao efa tafaverina sahady e. Ie, fa inona indray ary ny mahagaga sy mahataitra anao e. Ngamo ny hery ananako mbola vaovao aminao foana e. Fantaro fa ny zazavavin-drano ohatrana izao a, na dia segondra iray ihany aza dia mety avy tany zavatra lehibe tsy takatra ny sainareo olona tany. Tadidinao ngamba fa ny herinay dia afaka manova endrika anao tonga biby na zava-maniry. Zany? Tsy nahalala ny ray aman-dreninao fa le voninkazo voahirana nirin'izy ireo alaina teo anie dia hivoahirana olombelona ihany e. Saingy niova endrika fotsiny. Fa hoana tokoa nefa nahavitanao ohatran'ireny e. Hery sy fahefana avaiza. Hery miafina anaty fandovahanay iretsy io a. Ay ve ka misy an'izany. Iny iretsy a. Afaka mahazo ny valiny fanontaniako teo amin'izay ary ve ay e. Le hoe tamana ve za? Ie, tamana koa zao. So, fanga mampisainto be le fanontaniako e. Tsy efa zao ve moa nanazaranareo iaina tanto e. Nefa toa mbola maka fanandray nareo amin'izao. Za nge ka tsy afaka misafidy tsony e. Tsy kosa e, diso ianao. Mbola tsy nametra ny safidy taminao zany a. Nga adinao moa fa nanome safidy anao a fony ianao mbola vao mpiavo le natao fomba iny e. Tsy misy voafafa anaty fitadidiako ireny rehetra ny teneninao areny ka. Kanefa matoa ianao nanao an'izay fomba rehetrarehetra izay a. Na mpianatra ary nanoro amin'ny fomba andrany dia mino fa misy dikany lehibe izany ary tsy afoy koa ianao e. Sa ve diso ny voalazako? Tena marina loatra ritsy a. Tena mahatakatra ny tato an-tsaiko ianao. Otry, toa miondrika ianao, fa nga malahelo. Sanatria tsy alahelo akory izany. Tena fady anay retsy ny tomany izany a. Hitanao voahirana? Ien. Mijaly lasa fadiranovana tanteraka ny ireo ray aman-dreninao e. Sahirana izy mivady noho ny tsiny sy ny tody ratsy niatra taminy. Mamela retsy aza. Na dia mety ho sarotra azy izany. Ekeko hoe efa ny fofony ainao izy ireo. Nefa izao no tsarovy retsy a. Rainao sy reninao reny. Ary tsy ho voafafa tsy ho zananao vinanao vina ianao ne. Papa sy mama ve? Ninina kosa aloha. Vita rehefa ao anatin'indray ilay hery misy tery tsy nananandrehatra amin'izay e. Aza volena tahotra ny ao anaty ao. Aza volena tahotra ny fora te antresi. Ka zao kosa neno. Aza manamelo teny e. Aza lotona foana amin'ny ihany fonao madio feno hatsarany io. Tapao ny hevitra. Irosa hemotra. Fa maninona hoa ny tapahanao foana ny tiako e. Avelao aho mba hilazan'izay hevitra ato an-tsaiko izay mety ho fanapahan-kevitra ho raisiko e. Ka efa fantatro sy takatro izay rehetra tianao lazaina. Kanefa lazao ihany fa tsy maninona e. Sao dia alahelo ianao. Lazao fa miaino anao ny andriambavinao e. Misaotra anao ary aho e. Niangatahako ry andriambavin-drano a. Teny hanomezanao an'ireo hery hafa mbola tsy ato anatiko hatr'izay. Izany hoe izay mbola tsy nananako fahefana feno ohatranareo e. Tiako ny hafitateraka an'ity rano misy atsika ty amban'izay rehetra misy ato ka mila fehezina koa e. Tsy azonay atao ny hanome anao ny fahefana feno.
no ianao olombelona tsy mitovy ravi-batana aminay ka aza tapahana aloha ny teniko raha sitraka ao ka ianao aza ange na tsy hiteny ntsony averiko foana fa efa fantatro ny tianao tenenina satria efa haiko sahady fa te hamalifaty azy mivady ianao sa tsy izay fantatro tokoa ny tato an-tsaiko mahalifaty aho za fotsiny ngeny mba te hitsapanao fa izay mety ho fanapa-kevitra ao aza efa haiko raha teo e maniry mahalifaty azy mivady ianao tsy tianao nefa raha ahalala izy ireo fa mbola velona anaty anaty rano ianao ka ankolaka no tianao anatanterahana an'io valifaty io mba tsy hahafantarany fa ianao zanany ihany no mety hamono azy te ho tahaka anay ianao amin'izay tsinona tsy hanapo reto ray aman-dreninao fa hivoahirana dia niova zazavavin-drano hamalifaty azy ahitio raha misy diso ny teniko e io efa voalazanao io daholo ny tanjona tiako atao ka tsy manana lahatra aminao tsony eny ary satria izay moa ilay safidy efa masaka ao an-tsainao saingy ninonana fenina mafy mihitsy na dia efa diso fantatra efa ela azy afatra anao petrako aminao satria tsy azo atao ny manao zavatra tsy ampiheverany tandrovo ny fady napetrako taminao hatr'izay voarara ary mety hampididozany ny mandratra na mandajatra eto amin'ity ranobe ity niza ny mandika an'izany eny fa na dia inao io aza dia mety tsy ho afa-miala maina amin'izany sazy miatra izany voaray ry andriam-bavy voaray ny afatra ao dia farany manaja ny safidinao raha ny marina tsy sitrako loatra ny amalinao faty azy ireo arak'ilay teniko teo aloha satria hitako fefa mivaly amin'izy ireo sahady ny ratsy nataony kanefa noho ianao dia tsy andrara omeko anao ny fanalahidy mifetirano ity mba hifehezanao ny ato anatiny sy ny ena tanety ary tadidio reto fa saropady ary manana ny asa ny terano ity ka anio amin'ny sasakalina no anolorana anao izany ka afaka mbola mandinika sy makatoko vao mirosontsika raha tena tapa-kevitra ianao satria ovakina batsilana eo amin'ny masony zanadrano ny fikasanao anokatra ny vavahadin-drano mba ahazonao nitsodra ny feno avy aminay tompony rano izao anefa tsy hanana fahefana feno ohatra ny tompony rano akory ianao sao mantsy ianao diso fandray ampahano azoko menanao araka ny teniko tany aloha satria olombelona ianao ka tsy mahafeno fehipitra rehetra akory azoko tsara tompoko tena misaotra anao ry andriam-bavin-drano fa tsy nandany fangatahako ianao endretsa aoka ianao ankaina tsara fa tsy tokony anao vizana tsony eny tompo misakafoana tsara fa za aloha dia ampiomana an'ireo fianakaviana rehetra so dia variana ano andro zareo ho masy mandidy atao amin'ny fanjakany ity rano ity ianao amin'ny ora misasakalina izany ny fotoana ie aza tara mihitsy voaray izay ry andriam-bavin-drano nitahoary vonina tsara very voahirana tena vonina tsara ry andriam-bavin-drano ka miandro izay toromarika omenao farany dia hanainga ay mafitaretsa angamba tsy manana zavatra maro mbola ambara aminao fa efa ampy dia ampy izay nambarako nitsodrany koa efa azonao maly tamin'ny sasakalina eny ndevy tao ary ny valifatika sainao atao dia aza adinonao ary mijery meloha ao anatin'iny fitaratriny rehefa maniry anindry mandry azy ireo ao anatin'ny ofy ianao iny ihany no fitaovana tokana amantaranao meloha ny hoavy ka aza sarahana aminao mihitsy efa mazava ny amin'io fitaratra nampitondranao io ary tsy ho ataoko ambany zavatra tokoa ty satria anampy be dehibe ny torohevitrao rehetra tsy isy na dia ray aza tsy ho tandremako satria ery avy aminao raha teo no atao anatiko jerenao reo izy mivady papa matoritory eo an-jaridaina moa mama indray
manao fikarakarana fanaony ao an-dakozia ary tena matory papa zany araroty amin'ny samy variana io retsy amin'izao indrindra ny andriako mandry azy tsy taitra ianao hodry zandray ve no taitra andizo atizy fa ifo eo ihany io lasa ry ty eto ny vavahady lehibe ivako amin'ity rano ity avy dia atsofoko ty lakile ty izany izay fa nisokatra ary an'leo aho hivoaka amin'izay rosy ty natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra lohateny hoe tsy dia sitrapoko tantara no soratan'ny Ranjahery Mayam na Erinarindra Erika. Novelomin'ny Tsiry, Tovo, Ianasoa niaraka tamin'ny Iary ary Saloy. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Amin'ny herin'ny anio ny fizarana faharosady farany. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.